manolotra ny arahaba tompoko. Ny any an-dranomasina no anomboantsika ny fiarahana vinavinaina mbola anonja be na ahery hatrany ny ranomasina aty amin'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara iray manontolo ato anatin'ny 2 andro ho avy. Fa kosa noho ny fitoeran'ny varatra azy dia mbola anonja be na ahery ny ranomasina manomboka eto Sambava ka hatrany Akapodambra amin'ity herinandro ity. Amin'ny alarobia sy alakamisy ho avy izao dia entanina ny mpiandrika any amorontsiraka atsimo miainga avy eo Amorombe ka hatrany Taolagnaro mba tsy hivoaka iandrika mihitsy aloha satria mahazo vahana ny tsioka atsimo izay arahana alin-drano antonony na vaventy. Mba hisoroana ny loza mety hisy eo zany dia aleo tsy mivoaka ny ranomasina mihitsy aloha manomboka amin'ny alarobia sy alakamisy ho avy izao. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny ety an-tanety dia mbola saika hita taratra hatrany aloha ny tsioky ny varatra azy amin'ny fatra afovoany atsinanana sy avaratra atsinanana amin'ity herinandro ity. Mihamalefaka kosa zany any amin'ny fatra sisa rehetra. Amin'ny alarobia ho avy izao ihany koa dia misy rindrin-drahona ao atsimon'i Madagasikara izay tombanana amin'ny rotsakorana indray aty amin'ny morontsiraka atsimony nosy. Raha ny toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina izao dia azo orana malefaka manomboka avy eo Sambava, Antalaha, Analanjorofo, Atsinanana raha toa ka Andrahoana na Anjombona ny vao maraina fa hisava amin'ny ihany moa zay rehefa misandratra andro. Ho an'ny atsimo atsinanana Vatovavy Vinany ny ilany atsinanany afovoantany mihazo any Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanany Faditry Sofia mety arahana herikerika manify aza moa eny antsefatsefany eny. Ny fatra sisa rehetra kosa dia tombanana ho maina be mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro indray mitoy hatrany aloha ny orana somary miatoato aty Sambava, Antalaha, Analanjorofo, Atsinanana ary mety hitatra hatrany Vatovavy Vinany. Ny ilany atsinanany afovoantany mihazo any Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanany Faditry Sofia kosa dia miverina mandrahona indray ny takariva na ny alina. Ny fatra sisa rehetra ho maina be mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana raha ampitso zao dia mananika hatrany amin'ny 3 degré aloha ny any Besalampy, Mahajanga ary ny Faditry Sofia, eo amin'ny 20 degré kosa ho an'ny afovoantany maripana ambony indrindra. 12 na 12 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra sy Analamanga ary Mahatsiatra ambony. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alarobia ho avy izao indray ary dia saika mihamaina aloha ny faritra maro eto Madagasikara mety arahana orana malefaka moa indraindray aty Sava, Analanjorofo ary Toamasina. Ny zavona kosa mety hitoetra ny tapany atsimony afovoantany sy ny fatra atsimony Madagasikara. Ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, eo amin'ny 30 degré kosa any amin'ny ilany andrefana sy ny fatra avaratra andrefan'ny nosy. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary ny amaranantsika azy dia saika mbola mitoetra hatrany aloha ny orana malefaka na mandrahona amin'ny ankapobeny aty amin'ny Faditry Sava, Analanjorofo, Atsinanana mety arahana tandrifin-drahona izay aty amin'ny fatra atsimo atsinanana mety hipaka hatrany Taolagnaro. Andrahona kosa amin'ny ankapobeny any amin'ny fatra atsimony nosy. Ny zavona mety hitoetra amin'ny vao maraina ho an'ny tapany atsimony afovoantany. Ny fatra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinan'ny maripana dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 30 degré kosa amin'ny ilany andrefana. Misongadina be ny fidinan'ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra atsimony nosy mety ho tafidina hatramin'ny 13 ka hatramin'ny 14 degré moa izay maripana ambony indrindra izay. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.